Mbola faly miarabantsika rehetra indray mahatratra ity andro ity izay andro natokany sampana vehivavy kristianina eto amin'ny fiangonana ankalazany ny isan-taonany ary anetsiketsehany ny fiangonana amin'ny alalan'izao fanompom-pivavahana izao. Ny lohahevitra dia efa hitantsika eo nofidiana tao amin'ny Romanina 12:12 atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Dia ny fanahy masin'Andriamanitra ny ho ao amintsika, hitaridalana antsika, ampahery antsika, azahoantsika mijoro vavolombelona ary hatonga ny fahazavan'i Kristy antsopika eo amin'ny fiainantsika. Amen. Mipetraka isika.
dia isika iteran'Andriamanitra ary mangataka ny mpiangona mba hitsangana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ry havana, andeha isika hiaraka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 2:10 ary tohizana amin'ny fiderana ny firedonana ny hira 410 ny andininy rehetra. Salamo 2:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Tsara ny hideran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary hanambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valito ry folo sy amin'ny feon-dokanga. Fampifalianao amin'ny ataonao ao, Jehova, ny asan'ny tananao ny obiko. Jehova, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Andriamanitra Ray Masina indrindro, ataonay ahoana no tsy hisaotranao ary tsy hanome voninahitra ny anaranao amin'ny mbola ny tantananao ny fiainanay. Lehibe ny fiandrananao ka tsy azo hivazivaziana. Bitika izahay manoloana izany ary tsy takatray ny alehiben'ny herinao miasa ty anatinay ka mbola nahatratra izao fotoana izao. Misaotra Ray fa tsara ianao ary nataonao tsara avokoa ny nariana izao rehetra hita an-tany sy any an-danitra izao. Mahagaga sy mahatalanjona ny asa famonjenao, Andriamanitra, ary mandrakizay ny famindraponao. Ankehitriny mahatsiaro ny hatsaranao koa izahay raha tafavory eto, afaka mankalaza izao andro natokana ho amin'ny sampana vehivavy kristianina izao. Ko manatreha ary feno izao fotoana izao, satria masina loatra izany fotoana izany, Tompo, ko hamasino ny fanoloran-tenanay ka tena ho tafaray aminao izahay. Midina Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no hideranay anao Ray. Dera laza ary voninahitra ho anao irery ihany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
fitiavana inondra ny sitrapon'Andriamanitra izay tolotra ho anareo ka aoka isika andinika sy hitsakotsako izany. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro tsy tanteraka tokoa isika ka te hanavao antsika indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Mbola hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo, ifonanay izay rehetra vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamelanay fa mpanota tsy mendrika ny antso ny anaranao izahay. Ianao izay manana fo mangoraka no hitalaonay aminao. Avao izy ireny fanoloran-tenanay mba hanana toetra mendrika toa anao izahay. Amin'ny anaranao no anaovana izao mivavaka izao. Amen. Miaraka ny fiangonana. Rirainay be famindrapo mitalao aminao izahay. Mamela ny elokay diovy izay ho afa-pahotana. Sasao izahay mba ho afa-keloka ary avao izy ny fanahinay mba ho veloka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Sy saina naboraka ny fahotany teo anatrehan'ny Tompo dia raiso eo am-pikitsanganana ny teny famelan-keloka. Isika hitsangana. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Koa anao izay mibebaka marina tokoa dia voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina, miderahan'ny Tompo. Amen. Taontsika ny hira 3:7. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana.
Tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny tanora sy ny ankizitsika izao. Nous arrivons au moment dédié aux jeunes et enfants. Nous vous demandons de vous lever et chanter ensemble la cantique 761. Troisième strophe. Prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes pour écouter ta parole. Que ton Esprit Saint guide et illumine chacun de nous. En ton nom saint, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Offrez votre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ». Dans cette phrase, je veux souligner particulièrement le mot « offrir ». Quelle est sa définition exactement pour vous? Pour moi, offrir, c'est donner quelque chose à quelqu'un ou faire cadeau tout simplement de quelque chose. En général, on offre un cadeau pour une occasion, par exemple un anniversaire, pour récompenser, pour remercier, ou pour un événement tel que Noël ou autre. Et on essaye de choisir un objet précieux, pas forcément pour sa valeur, mais sur l'importance qu'il a pour la personne qui la reçoit. Dans notre thème, l'apôtre Paul nous encourage d'offrir à Dieu tout ce que nous possédons. Parce que comme nous le savons tous, Jésus-Christ lui-même nous a appris à respecter Dieu en offrant sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Nous devons à notre tour offrir notre corps comme sacrifice vivant en devenant un chrétien qui grandit pour atteindre la stature parfaite du Christ. Mais que faut-il faire réellement pour grandir en Christ? Telle est la question. Alors pour cela, il nous faut naître de nouveau, ce qui veut dire devenir une nouvelle créature en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme nous l'indique le verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et ainsi, vivre dans la foi et la connaissance afin d'avoir une vie conforme au Christ. À Dieu seul la gloire. Amen. Ry havana, koa satria isika efa nandray ny famelan-keloka dia afaka mandray malalaka koa ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina ny hanokatra ny fomam-panahintsika handraisantsika izany. Koa raha hiakatra ity ireo mpandray anjara amin'ny vavaka sy ny famakian-teny dia rahantsika manao ny hira efa voalahatra 7:500 sy 800 andininy voalohany. Yeah.
Tompo malalao, zany ny fenkiranay tompo manambara fa ny teninao dia tsara, ny teninao dia fiainanay mitarikanay amin'ny fahatsarana. Ny teninao dia lalantokana tompo manambara anay ny lalana zay hitondranao anay ho an'ny fiainana mandrakizay. Ny teninao zay tsy miova omaly anio ara mandrakizay. Fanilo ny tongotray ny teninao tompo fanzavana ny lalanay. Ka ankehitriny tonga amin'ny fotoana zay hamakina ny teninao ary henonay koa tompo ny afatra avy aminao. Tendre tompo ny lelan'ny mpanomponao zay hamaky ny teny ary ny mpanomponao zay hanazava ny teninao aminay. Aza misy ho latsaka zany teny zany tompo na dia iray azy. Ka mangataka ny fanahy masinao tompo hanazava ny foampanahinay, hampangina koa ny feo zay ny tabataba rehetra ao anatinay. Aza vela isaraketo zay tompo raha tsy efa ho tonga olom-baovao avy tamin'ny teny zay niraisinay taminao. Koa mitenena Jesosy malalao araka ny fombanao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay ho vakiana ary hafana dia ho jerentsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia 7:7, vakitsika manomboka amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 10:15. Isaia 7:7, vakitsika manomboka amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 10:15. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny teny hentitsy ny tompo hoe: ianareo vahoakako no vavolombeloko, ianareo no mpanompoko izay nofidiko, mba hahafantaranareo sy hitokenareo ahy, ary hatakaranareo ny maha izaho ahy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra, ary tsy hisy handimby ahy aoriako. Izaho dia izaho ihany ny tompo, ka tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho no nanambara sy nanome ny famonjena, ka nampahafantatra izany raha teo, fa tsy nisy andriamanikafa ao aminareo. Koa ianareo no vavolombeloko, hoy ny teny hentitra avy amiko tompo, ary izaho no Andriamanitra. Eny, hatzizay dia izany no maha izaho ahy. Tsy misy maharombaka izay eo an-tanako, ary tsy misy mahaova izay ataoko. Izaho no lazain'ny tompo, mpanavotra anareo, dia ilay masin'i Israely. Noho ny fitiavako anareo dia haniraka olona hankany Babilôna aho, mba hamaha ny hidy rehetra. Izaho ny tompo, ilay masinareo, mpahary an'i Israely sady mpanjakanareo. Mbola toizantsika ny vaky teny, izany dia hitantsika eo amin'ny Romanina 12:20, andininy 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry havana, satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsaram-pony isika, dia manainga anareo mba samy hanolotra ny tenanareo ho sorona velona voatokana ho an'Andriamanitra sady ankasitrahany. Izany no fanompo-pivavahana tokony ataonareo. Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa mateza ho van'Andriamanitra, ka hiavoasaina tanteraka mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy ankasitrahany ary lavirary. Noho ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ahy dia izao no lazaiko aminareo tsirairay avy. Aza mihevitena mihoatra ny tokony hiverana ny tena, fa aoka samy hevitena ampahendrena araka ny anjara finoana nomen'Andriamanitra azy avy. Amen. Hofaranantsika ny vaky teny eo am-pitsanganana dia mangataka anareo hitsangana. Ho hitantsika izany ao amin'ny Matthieu 5:17 ka hatramin'ny 19. Matthieu 5:17 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo ny sira nasoa ny tany, fa raha ny sira ny tonga matsatso, atao ahoana indray no fanome asina azy? Tsy misy antony intsony izy, fa dia arinany ivelany ho hitsakitsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavana ho an'izao tontolo izao,
Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo amin'ny tapon'ny tendrombohitra ary tsy misy mampirehitra jiro ka hametraka azy ao ambany vata famarana, fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka hamiratra eo amason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo izay any an-danitra. Aza heverinareo fa hanafoana ny lalàn'i Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany nahatongavako. Tsy hanafoana no nahatongavako fa handavirary. Eny, lazaiko marina aminareo fa mandra-pahavelon'ny tany amanabakabaka dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia ny zavatra ny tsipiriany sy ny zavatra faran'izay madinika indrindra azy fa ho tanteraka avokoa. Amen. No retontsika mialohan'ny toritety. Nofidin'ny SVK na ny sampana vehivavy kristianina eto Tolozy hitondrana hafatra sy fampietreretana ary fanentanana ao antsika anio dia ny fandoratena arak'izay voasoratra amin'ny Romanina 12:20 atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra na hitaridalana antsika mba hahatonga ny fandoratena antsika hitondra ho amin'ny fiainana dia fiainana be dia be. Mipetraka isika. Ry havana, ambaran'ny soratra masina fa tsy ny asa no amonjenantsika fa fahasoavana mahimaimpona avy amin'Andriamanitra izany. Ambara koa nefa fa raha mahimaimpona izany famonjena izany dia tsy homemem-pona. Maro ny olona izay milaza fa mino an'Andriamanitra, mino ny fisian'Andriamanitra, misy aza milaza fa mino an'i Kristy saingy tsy manolo tena ho azy. Hanika tsy mandray fiainana avy amin'ny filazantsara, tsy mitondra fiainana be dia be ho azy ny finoana, ary tsy misokatra ho an'ny varavaran'ny lanitra ny fiainany. Arak'izany misy antoka ahafahana mandray sy miazona ny famonjena. Misy antoka, misy lalana. Ary anisan'ireny ny fandoratena. Zao anefa tsy mandeha ho azy zany fandoratena zany. Tsy araka ny fomban'ny olona na ny fanaon'ny olona zany fandoratena zany, fa i Kristy mihitsy
no endriky ny fanolorantena marina. Ao amin'ny Kristy no anovozana ny hevitry ny tena fanolorantena, fa ny fanolorantena izay tsy milasitra amin'ny an'i Kristy dia zava-poana. Ary rehefa miresaka an'izany ny soratra masina dia ambarany ao ny fanolorantenan'i Kristy raha mamaky ny Filipianina 4 isika. Nofoanany ny tenany. Zany ny fanolorantenan'i Kristy, tsy hoe manolotra fotsiny izao ty ary ahy. Nofoanany ny tenany, nofoanany ny momba azy, ka naka ny endriky ny mpanompo izy. Ny tompo, ilay tompo mandrakizay, nanjary mpanompo. Zany ny lalan'ny fanolorantena. Ary zany dia nataony mba hampianarana antsika hahay hanompo, mba tsy hanomponompo foana. Olany andro amin'ny fanompoana, nefa tsinona tsy handraisana valosoa. Inona ary zany endriky ny fanolorantenan'ny tompo zany? Tsy manao ny sitrapony, tsy manao izay mahafinaritra azy, fa manao izay asain'ny tompony dia ny rainy zany. Za tsy tonga anao ny sitrapoko izy, fa ny sitrapon'ny raiko izay naniraka. Na dia sarotra azy zany. Ary zany koa ny lazainy, tsy tonga anao ny sitrapoko aho, tsy izay ankasitrahako, fa izay ankasitrahan'ny ray. Ka na dia nivavaka azy izy mba halana aminy ilay enta-mavesatra, dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana dia hoy izy hoe tsy ny sitrapoko no atao, fa ny anao. Mpanompon'ny ray izy, ary nametraka ny sitrapon'ny rainy sy izay ankasitrahan'ny rainy ho ambony. Zany ny atao hoe manolo-tena. Ka raha ratry Paoly eto hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia ao amin'ny fanolorantenan'ny tompo sy ny fiainany no anakarana izany. Ao amin'ny fanolorantenan'ny tompo sy ny ohatra nomeny teo amin'ny fandalovan'ny tety an-tany, fa tsy araka ny modelitsika na araka ny fomban'izao tontolo izao izay mahazatra ny olona. Dia hoy Paoly eto hoe atolory ny tenanareo ho fanatitra. Fanatitra. Ny atao hoe fanatitra dia biby izay vonoina ary dorana manontolo. Ka rehefa lasa entona iny tsy misy afa-tsy lavenina sisy ao, tanteraka izay ny fanatitra. Ary ao anatin'izany no anakarantsika, fa voalohany, ny fanatitra dia tsy manan-tsafidy. Tsy manan-tsafidy ny fanatitra, fa izy atao fanatitra izy. Isika kosa manolo-tena mba atao fanatitra. Tsy tompo-tsafidy hoy aho teo. Na izany aza nefa dia voalaza fa biby tsy misy kilema, izay tsara indrindra no atao fanatitra. Araka izany voalaza teo fa tsy anao zany ny tenanao, fa n'ilay nanolotra anao. Fa voalaza koa fa tsy ilay tenanao simba, ilay tenanao atao hoe maloton'ny ota, tsy ilay tenanao ratsy io. Tsy zany no entinao manompo ny tompo. Tsy zany. Fa asainy manatona azy aloha ho dioviny. Asainy manatona azy aloha mba sasany amin'ny teniny. Madio raha teo nareo no ny teniko izay nomeko anareo. Diovina ny fomba fisainana, diovina ny fomba fijery, diovina ny fomba fiasa, diovina ny fomba entina mifankatisy, entina amin'ity. Ary rehefa voadio dia mandeha amin'ny fiainam-baovao. Ary zany atao hoe fibebahana. Miaiky, mifona, ary mandeha amin'ny fiainam-baovao. Ka ny fanatitra, isika zany atolory ny tenanareo. Rehefa manolo tena ho an'ny tompo, tsy tompo ny tenanao tsony ianao zany, an'ny tompo ianao. Izay ny tian'ny tompo atao aminao. Ary tsaroa fa matony fidiny ianao ho fanatitra velona, dia satria tsara ianao, na tiany ho tsara ianao. Ka dia ho atsarainy. Ka izay faratsiana rehetra tsapanao anatinao ento amin'ny tompo, hoe sorony dioviny, amboariny.
fa aza tenena hoe ka ohatran' izany ko inge ny sasany, mba ohatran' izany ko inge ranony, mba ohatran' izany ko dia tsy adio ao anao fa hitahiry loto. Maimpoana ny anadiovan'ny tompo anao fa zao mila manatona azy. Ary ny faharoa, ny fanatitra dia fanatitra le vonina manontolo. Ary nasehon' Jesosy zany amin'ny mahafanatitra azy, ny foanany, ny tenany, ary zany naneken'ny batisa nampanoviny Jaona azy. Jaona nge nandahy, ianao nge tokony anao batisa aho Jaona. Zany ray ve nanao batisa anao? Ataovy zany hoy izy mba hatanteraka ny zavatra rehetra. Dia nankatoa Jaona. Ka ny manolo tena dia manatona ho diovin'ny tompo ary dioviny mandrakariva, fa tsy le diovina antselika, tsy le diovina kely, le diovina amin'ny fotoana sasany ihany, fa manaiky ho dioviny isan'andro amin'ny alalan'ny teniny, noho izany miain'ny teniny. Isa-taona ny sampana zao, ary tsy ne veka ihany ny tononona amin'izany, fa ny sampana rehetra ary isika izany sampana izany. Tsy ny sampana valo ihany fa ny kristianina rehetra. Mila diovin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isan'andro isika. Ary zany no antony hamakiana ny Baiboly, zany no antony ianarana soratra masina, zany no antony tsy anondanana fotsiny ny Baiboly mba tsy hanofisana ratsy, fa nokafana ny Baiboly mba handraisana zavatsoa izay mitondra fahasoavana ho an'ny tena. Ka ny olona manolo tena dia olona manolotra ny tenany koa ho volavolain'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga azo vonina hanao ny asa tsara rehetra, dia araka ny sitrapony fa tsy araka ny sitrapon'ny olona. Betsaka ny olona manompo fa ny eritreriny no ataony, ny sitrapony no ataony, ny araka ny fomba zao tontolo zao no arahany. Ary ny tenin'Andriamanitra io gisitra, tsy io ny voalohany, io ny gisitra, ataony aloha zay ataony, zay izy vao inona na milazainy Baiboly ao. Dia rehefa lazaina izany ve dia mety. Hozy le anankiray izay, tsy ampafiriny ny tondrako entreprise ty. 20 taona izy nitantana entreprise dia eritreretiny fa ohatran'izany nitondrana ny fiangonan'Andriamanitra. Ianao 20 taona nitondra entreprise. Mosesy 20 taona nianatra nitondra ny zanak'Israely. Amakivaky ny hevitra hitondra any amin'ny tany Kanana. Atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina dia sitrak'Andriamanitra, fanatitra velona. Voalaza teo fa biby natao fanatitra fa izany, ary reny biby reny dia maty, reny natao fanatitra maty. Fa isika manolo tena ho fanatitra velona, zany hoe fanatitra miasa. Tsy izy ilay olona nanolo tena nefa kamo miasa. Tsy izy ilay olona manolo tena kanefa be fanjana. Tsy izy ilay olona manolo tena kanefa manao kely dia matsiaro reraka ary be menimenina. Tsy izy ilay manolo tena nefa mitazana ny sasany manao fotsiny. Ary ny atao hoe miasa eto, ilay fanatitra velona miasa, dia mamokatra ho an'ny tena, manao zay ason'ny hafa, azafady tsy mamokatra ho an'ny tena fa mamokatra ho an'ny hafa, manao zay ason'ny hafa. Zany ny atao hoe miasa. Tsy asa araka ny soratra masina ny zavatra ataontsika, raha ho amin'izay mahafalifaly antsika fotsiny. Zay ao nge mahafinaritra be mihitsy ny ambiance. Tsy asan'Andriamanitra zany ataonao zany. Tsy zany ilay fanatitra velona. Ny fanatitra tsy manao ny tinina ny mahafinaritra azy, fa manao zay aso ny hafa kosa. Araka izany tsy asa araka ny soratra masina ilay tadiavantsika ny tompontsika fotsiny. Zay mahafinaritra antsika fotsiny. Ary misy miady varotra mihitsy any amin'ny fiangonana any, any amin'ny sampana. Aiza kosa ny anay zay efa mba nanao an'izao zay efa mba nanao an'izao raha zay nomen'Andriamanitra anao zay voavalinao. Tsy mitaraintana mepaka ny fanatitra velona. Miasa satria mpanompo ny tompo izy. Zany hoe manao zay andidiny,
mandeha any amin'izay any rany ary manao zay ampisandratra ny voninahiny. Dia ambarany boky Isaiah zay nivakitsika teo zany, ianareo anie ny vavolombeloko hoe, vavolombelon'ny inona? Vavolombelon'ny fanompoko. Mino ny Kristy anie tsika fa tsy mino azo mpanompo. Manaraka ny Kristy nge tsika fa tsy manaraka ny fombany, tsy manaraka ny fanoloratenany. Toa zay tiatsika ihany nataotsika. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, satria fandraisana fanasan'ny tompo zao, rehefa nanao voady dia zao ny voady nataotsika hoe anaraka tsara sy anaja zay tapaky ny be sy ny maro. Tsy zany? Hoy le fiteny tu parle. Zay naresy lahatra ihany na dia nataoko teo anatrehan'Andriamanitra ary zany, zay maharesy lahatra ihany. Zany ene no heviny. Ary Jesosy Kristy no fitaratra zany, naneo zany mihitsy, tsy ny sitrapony. Rehefa nitaky ny olona hoe tamin'ny Pilato hoe omboy io omboy, dia hozy izy Pilato hoe ahoana ny ataoko aminao? Ahoana ny teninao amin'izany andro zany? Dia hozy izy hoe arao ny teniny raha ohatra ka tianaoko, arao ny teniny. Satria vonina ny atao fanatitra izy. Mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Ary misy teny manafotoana aza indraindray, manafotoana sasany indraindray ao amin'ny bokin'ny Korintiana, tsy alao ve manaiky ny tsirariny sika, tsy anao ve mandefitra ny tsirariny sika. Wow! Zany kosa ve dia fivavahana? Fa zany ny ainan'i Jesosy Kristy, Kristy aza ny ainany zany. Na dia ny viraviraina aza tsy namiravira, na dia ny tenenina ratsy aza tsy ny teny ratsy. Zany le Kristy. Ka ny manompo ny tompo dia izany. Miasa, ary miasa ao anatin'ny fanetretena. Ary tsy vitana hoe miasa ao anatin'ny fanetretena, fa miasa ahasoa ny hafa. Fotoanany sampana zao, ny leitmotivany tena sampana dia zao, sampana velona ho an'ny hafa. Sampana velona ho an'ny hafa. Nahoana? Satria zany nataon'ny Kristy, tsy ho an'ny tenany ene. Raha ho an'ny tenany tsy nompo teo izy. Raha ho an'ny tenany tsy nifidy andehandeha renireny izy, ka dia hoe ny zanak'olona nge tsy manana zay asiany lohany akory. Raha ho an'ny tenany namonjy tena teo izy, nitsoka. Fa tsy ho an'ny tenany. Ary mbola zany ny ampianariny, ny manompo ny tompo dia manasoa ny hafa. Zay nataonareo tamin'ny iray amin'ireo madinika ireo dia nataonareo tamin'io. Ary zay tsy nataonareo tamin'ny anankiray monja, tamin'ireo madinika ireo dia tsy nataonareo tamin'io. Tia amin'ny fitiavan'i Kristy, ary zany fitiavan'i Kristy zany, tia hatramin'ny fahavalo. Dingana ray lehibe zany. Andeha ity ny fahavalo, io le tsy tia io mihitsy. Io le manirikiry io. Tsy zay moa? Io mihitsy aneoko fitiavana. Fa zany ny fitiavan'i Kristy. Faharoa, fanatitra masina. Fanatitra velona, fanatitra masina. Zany hoe voatokana ho an'ny tompo ny heviny. Ny mino dia voatokana ho an'ny Kristy. Zany ny antsona ny mino hoe olona masina. Ary zany hoe olona masina zany dia olona nanokana ny tenany ho an'ny tompo, ka manana fifandraisana lalipaka, manana fifandraisana lalina amin'ilay tompony. Fa tsy hoe rehefa mba hananina iny dia ndeha hivavaka aloha fa misy problème kely. Dia mba tonga iangona hono fa misy problème kely. Dia rehefa tsisy problème, tsisy problème. Dia manjary olon'ny problème, mpamaha problème ilay tompo. Fa tsy ilay tompo Andriamanitra manome fiainana ary manome be dia be. Voatokana ho an'ny tompo, anika dia mandazy tsy akasitrahany, ary manaiky sy manatanteraka zay tiany. Zay mino aho izy, ny asa ataoko no ataony koa. Manao ny asan'ny tompo, manao ilay tiany. Inona ny tiany atao amin'izao oro zao? Zany ny ataony mino azy. Inona ny ataony rehefa afaka adiny ray? Inona ny tiany tompo atao? Zany koa nataonao rehefa afaka adiny ray. Afaka adiny roa, afaka adiny telo. Zany no izy.
ka inona moa no mahatonga ny tompo mandidy ny mpino anana zany toetra zany? Satria natokana ho vavolombelona isika, vavolombelona ety an-tany, maneho ny maizy azy. Aoko masina ianareo satria masina aho, koa dia atoloro ny tenanareo ho fanatitra masina. Araka izany ny mpino dia olona afaka mampiseho amin'ny teniny, amin'ny toetrany, amin'ny asany hoe iza moa Jesosy, satria Jesosy mivelona ao anatiny. Ka Jesosy tokoa ve mivelona ao anatintsika? Hoy le fiteniny anankiray, raha mana alika ahy kosa aloha dia ampisehoko mihitsy hoe ay moa zany alikany ao anatinao ao, sanatry ny vava. Mampiseho hoe iza moa Jesosy, mampiseho ny fahatsarany Jesosy, mampiseho ny heriny Jesosy, mampiseho ny famoram-panahiny Jesosy. Olona izay mampiseho ny fiainany amin'ny alalan'ilay velona ao anatiny. Dia ilay Andriamanitra mahery mahatoky ary be fitiavana. Ary farany, ny fanatitra sitraka Kristy dia ny fanatitra izay atolotra azy araka ny sitrapony fa tsy araka ny sitrapontsika na araka ny fihetsem-pontsika. Raha nanaraka ny fampianaran'ny tompon'andraikitra omaly maraina isika, tsy mandeha ny fihetsem-po e, fa mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ary dia manao zany. Zany ny mino manolotra ny tenany mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra nefa isika raha tsy manitry tena. Le olona miambo, le olona miseho boby, le olona mametraka ny toerana eny ambony, manakona ny fahambonian'Andriamanitra ane zany e. Ny manetry tena no mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra, arakaraky ny hetrentsika no mampiseho ny fahavon'ny voninahitr'Andriamanitra. Maneho ny herin'Andriamanitra amin'ny fahalemeny. Zany nge le mino e, satria zany ny atao hoe fahasoavana. Zay ny lazain'i Paoly a, zay. Ny heriko tanterahana ao amin'ny fahalemena ao. Rehefa tenenina ny vehivavy fanaka malemy, fa ahoana kosa? Sambatra ianao a, sambatra ianao. Rantsoiny hoe malemy satria ampisehon'Andriamanitra ao aminao ny heriny. Aza manaiko fanaka malemy amin'izao, fa meneke kosa ho fanaka malemy ny Kristy. Zay anambanin'ny olona anao, zany ny fahambonianao indrindra. Fanaka malemy ny Kristy anehoany ny heriny ao amin'ny fahalemenao. Amin'izao andro raisam-pirenenao ny vehivavy zao iadina ny zon'ny vehivavy, inona no tsy atao? Ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy no misy no mahay anao anao. Ao amin'ny Kristy no ampisehony ny tena voninahitra ao. Hafa nge ny fomba an'Andriamanitra e. Hafa ny fomba an'Andriamanitra. Raha ny fomba n'izao tontolo izao dia ny olombe, ny manam-pahalalana ara-tsaina, ny manandaza, zany no indraindraina. Fa ny Baiboly kosa milaza hoe Andriamanitra manohitra ny miavonavona, zany hoe ireo miambo. Dikany hoe miambo a dia mihevitra ny tenany ambony, zay ny atao hoe miambo. Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana kosa ny mandetry tena. Ary ny vavaka aza ny tompo dia nilaza, nideranao aray, nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina ny amin'ny fanjakanao, fa nasehonao tamin'ny madinika. Sambatra ianao raha madinika, satria ampisehon'Andriamanitra ny fahalebiazany. Ary lozanao raha mihevitenao lehibe sy dadany ianao, satria ny dadanao any an-danitra mihitsy no andahanao. Andriamanitra manohitra ny miavonavona. Ry havana, nantsoina ho fanasina sy fahazavana eo amin'izao tontolo izao isika. Dia tahaka ny Kristy, saingy fahazavana avy eny ambony zany fa tsy araka ny fombantsika. Fanasina mitondra tsiro zany, fa tsy vao maika fanasina manala ny tsiro, manatsatso. Araka zany a, zany koa ny antsonanao vehivavy. Fanasina sy fahazavana ao amin'ny Kristy. Zany vehivavy zany, be dia be ny heveran'ny olona ny zany. Fa ao amin'ny Kristy ianao a,
dia tadidio tsara ny vehivavy ny vavolombelony fitsanganan'i Kristy sy ny nampilazany tsy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Vakio tsara ny filazantsara. Raha nandao ny mpianatra rehetrarehetra tsy nahalala, ny vehivavy nitetraka teo am-pototry ny azo fijaliana ary nandinika ny tompo hatramin'ny farany. Manan-toerana eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny vehivavy. Fa vehivavy ny fidian'Andriamanitra hitondram-boaka ny zanany dia Jesosy Kristy. Vehivavy ene zany e. Ary ny vehivavy no fidian'Andriamanitra mba ho reniny mino. Ka izay rehetrarehetra zanak'Andriamanitra rehetra nentinareo ane. Quel privilège. Ary aseho izany fa aza aseho amin'izao fotsiny amin'ny tenanao, fa aseho amin'ny fanoloran-tenanao anompo sy andeha araka ny Kristy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anio ary avaozy ny fanoloran-tenantsika. Ahatonga antsika ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Dia eo aminareo rehetra ny fiadanana, raisy ny fitahiana. Dia ao aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina nareo amin'ny firaisana amin'ny Jesosy, ka hahatonga nareo vato velona izay hananganan'Andriamanitra fiangonana velona. Matokila ny antso anareo ary mametraka anareo amin'izany. Amen. Petraka isika.
Vavolombeloko sady mpanompoko izay efa nofidiako. Koa andeha isika aneo izay mahavavolombelona antsika izany ka sahy hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana faharoa. Mitsangana ny fiangonana. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita, ary an'i Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjena antsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Noombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka eto an-tanankavanany ray, avy any ny aviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpamehy aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarany apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia manoloana antsika eto ny fanasan'ny tompo, izay anasany antsika, izy tompo no manasa, mba iray latabatra aminy, ary ao anatin'izany andraisantsika, aim-baovao, ery ny mpanahy, ahafahantsika indray, mandeha lavitravitra kokoa hatrany amin'ny fanoloran-tenantsika sy ny fanaranan'i Kristy. Fa marika ihany koa ny fanasan'ny tompo, ny firaisantsika, fa ny firaisantsika aminy, dia mampiray antsika ho tena iray na dia samy hafa azy. Manao ny hira fa 720 isika, ny andinin'ny voalohany, dia mangataka ny dekona mba hiakatra ity avy hatrany. Fampizary zany fiadanany zany sika mariky ny fitiavana. Nareo ny fiadanany Kristy. Dia asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra, mety tsy mahavonjy ny isaoranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay, ary nanolotena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa ny diran'ny anjely ny fiandriananao, hitsaony fanapana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe Masina, 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 Jehovah tompo,
Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny aliny izay namadiana azy rehefa nandray ny mofo dia nisaotra ary nivakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana dia toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ao andrehetra ho famelan-keloka ka na oviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana arak'izany dia misaorany ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Petraka isika. Araka ny teny voasoratry ny apôstôly teo zany dia aoka isika hatsiaro an'i Jesosy Kristy ilay maty nisolo antsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika fa izany ny fanatim-pihavanana izay natolotra Andriamanitra antsika ka dia aoka hiara-mivavaka sy hisaotra isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tompon'ny lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahatra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ray eo ny reto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fonany mandrakizay ho anay ka mbola iandrasanay sy talaonay ny fiverenany indray. Ankehitriny ray io aidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao fa ny fanahinao masina no aharianao anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra dia ho tsapanay tokoa ane ny fanatrehanao anay mba tsy izay intsony no velona fa ianao no velona atao anatinay miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izay ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao dia ianao izay mara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika ka izany no ahafahantsika miara-mivavaka ka manonona ilay vavaka hoe rainay ô zay any an-danitra mba masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sikaponao ety an-tany mitahaka ny lanitra meo anay io izay anitsara zaonay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloko taminay ary izay mitondra anay ho amin'ny fakapanao fa manafana amin'ny ratsy fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Akoa hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika fa satria iray ihany ny tena dia tena iray ihany isika na dia samy hafa azy satria isika tsirairay avy dia nandray amin'izany mofo ray izany na izany tena iray izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ilay rano ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka sy ho fampihavanana.
hoy ny tompo avia efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy mparay fanasan'ny tompo ary manao ny hira fa 290 isika dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoaka izay nahazo dia mahazo mipetraka fa rehefa tafaverina ty ny diakona dia miara-mitsangana indray isika. Oh
Jesosy Kristy tompo raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatserovanahy. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fatino rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatserovanahy. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, dia mbola ao aminareo anie ny fiadanana. Amen. Ataontsika ny hira fa 920 Fa asany isika voafona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ao aminy. Ny komity sy ny mpitandrina dia faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny raharaha sy ny asa izay miandry antsika. Vaovao nasionaly, ny lohahevitra hodinina amin'ny fiofanana amin'ny alarobia 4 marsa izao dia mitondra ny lohateny hoe les yeux fixés sur Jésus, un remède contre la dépendance. Tarini Pitandjina Entsu Rasulnzatouv. Rencontre nationale. Les inscriptions sont ouvertes pour la rencontre nationale commune entre la STA et la SZM qui se déroulera le week-end de l'Ascension. Une contribution au niveau des sections et une facilité de paiement seront mises en place. Famechana Fankanana Pitandjina. Nous avons la joie de vous inviter à la consécration et à la reconnaissance du ministère du pasteur Jules Rakutnanari qui se tiendra le samedi 8 mars à 14h30 au temple protestant de Saint-Étienne, Winbrawanitafu, FPMA Saint-Étienne. Vovô avetomni fartani à Simondrifana. Toute sena ny asabotsy 20 sy ny alahady 13 marsa ny famaranana ny jobily fa 20 taona ny tafo Clermont-Ferrand. Ny asabotsy dia isy dîner concert miaraka amin'ny tarika Hosanam-Bojatovo fitiavana Europe. Misy tany dia ao aorianan'ny fanompom-bavahana azotsika manjifa tapakila. Ny fiangonana dia hiantoka tsarandalana ho an'ny fiara iray izay hanotrina sy hanohana azy ireo. Zekabe sampana vehivavy kristianina, sampana lehilahy kristianina fatsanina. Todi-tsaina any Bordeaux ny sabotsy 12 sy alahady 13 aprily izao ny Zekabe SVKSLK fatsanina izay hanasana ny fiangonana manontolo. Ny fisoratana anarana dia azo atao any amin'ny Brown sampana hatramin'ny 15 martsa. Vaovao eto amin'ny tafo.
Isantaona SVK SLK. Ny SVK SLK dia faly manasan'ny fiangonana manontolo amin'ny hetsika isantaona ho tanterahina ny asabotsy 8 martsa amin'ny eninora ao amin'ny église Saint Jean-Baptiste 7 Denier miaraka amin'ny tarika ny mino. Afaka manatona ny birao rotonta na amin'ny alalan'ny QR code izay te hamandrika ny toerana sy vidiny tapakila. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina. La STK vous invite au vendredi des jeunes, ce vendredi 7 mars à 19h30 au Vieux-Temple, autour du thème « La place des jeunes au sein de l'Église ». Ce moment est organisé par la STK, mais est ouvert à toute l'Église. Alors, nous vous attendons nombreux pour ce temps d'édification fraternelle. Vaovao avy amin'ny sampana tily, misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny rencontre nationale tily, izay ataony any laparady ny 4 sy 7 aprily. Koa izay liny any andeha amin'izany dia mifandray mivantana amin'ny KP na ny birao tily dien'izao ary alohan'ny 13 mars. Sonorisation. Rejoignez l'équipe sono de la FPMA Toulouse. La FPMA Toulouse recherche des volontaires pour sonoriser ses cultes et ses événements. Si vous souhaitez apprendre, grandir et servir notre Seigneur à travers ce nouveau ministère, contactez les diacones ou le Sampanazava Manienu Nyenchpeu. Vokatra 10 sy 2 arivo. Amin'ny alahady herinan'io 7 martsa ho avy izao no alahady ny fananteram-bokatra voalohany eto amin'ny fiangonantsika. Koa samy mitondra eo anatrehan'Andriamanitra izay natokantsika ho azy, ho fankasitrahana azy noho ny fahasoavana azontsika avy aminy araka ny teny hoe samy manokana ho amin'ny avy rakotra na amin'inona na amin'inona anambinana azy. Azontsika ataony manatanteraka izany amin'ny alalan'ny valopy izay ho zaraina na amin'ny alalan'ny carte bleue. Misy ny étude biblique ary misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina tsy miova amin'ity herinandro ity. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny SVK sy ny SLK. Ny diarintsika manaraka zany dia amin'ny heriny anio alahady 7 marsa dia alahady fanateram-bokatra fidirana indroa any amin'ny Vieux-Temple. Ny alahady manaraka koa 9 13 ary 30 marsa dia fidirana indroa any amin'ny Vieux-Temple. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny sendra mandalo na koa ireo izay tonga onona ka miara-mivavaka eto anio. Ngataka antsika raha misy amintsika ao anatin'izany mba hitsangana mba ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny Tompo. Faly zay mandray anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary indrindra miaraka aminay eto amin'izao fanimpom-pivavahana izao. Ny fiarahanareo taminay dia nampahery anay satria ny vavanareo, ny fonareo, ny fanahinareo ny ombona taminay teto dia fampaherezana lehibe ao aminay zany araka ny tenin'Andriamanitra hoe nitavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy. Dia mitsodrano anareo zahay ny tompon'ny fahasoavana ane ombanareo ary atanteraka soa ny antony natongavanareo eto ary mbola hitantana anareo na aiza ka tsarovy fa na oviana anareo ny mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia makasitraka indrindra anareo zay tompoko. Misaotra indrindra, afaka mipetraka. Fanaontsika koa amin'ny alahady voalohany takan'izao ny miaraba ny zokiolona. Ka misy anankiray amin'ny zokiolona izay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana febroary iny dia ramatoa Rakotonirina Joséphine. Tsy afaka manatrika antsika eto izy nefa inoantsika fa manaraka antsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra ka dia miarabanao ny fiangonana manontolo, zandrinao, zanakao ary miraro soa indrindra amin'izao natratraranao ny tsingeritaona nahaterahanao zao. Ny tenin'Andriamanitra izay zaraina aminao ampaherezana dia ao amin'ny Salamo 7:30. Raisina ny andininy 3 sy 5 izay manao hoe matokian'i Jehovah ianao ary manaova ny soa dia onona amin'ny tany ianao ary iaina amin'ny mpilaminana azo antoka. Ankino amin'ny Jehovah ny fiainanao dia matoki azy fa izy no manasoa anao. Dia mbola hiara-mivavaka isika. Tompo misaotra anao, mideranao, mankalaza anao, manome voninahitra anao, mankasitraka anao zahay.
ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, ary tsara ny hevitra heveranao anay, dia tsy hevitra hitondra loza fa hitondra fiadanana kosa ary fiainana be dehibe. Misaotranao izay ny amin'ny zokinay, ny amin'ny ray aman-dreninay, izay nitahinao, nitehirizinao ka nahatratra indray nitsingeritaona nahaterahany tamin'ny volana lasiny. Ianao Andriamanitra izay nitokiny ny mbola angatahanay hitantana azy, hivimbina azy, hatanteraka azy amin'ny tsara rehetra ary haro azy amin'ny ratsy. Tompo tsara indrindra, mahatoky ianao, ilay mahalala izay antonona ny mpanomponao, meo azy izay rehetra ilainy, azohony mame voninahitra anao, ary omeo ny fiangonana ny ankasitraka anao mandrakariva ny amin'ireny ray aman-dreny izay nitahinao reny. Dia anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny laza, aoka kosa ho an'ny mpanomponao Tompo, ho amin'ity taona vaovao ity indray, ary indrindra ho amin'ny volana manaraka rehetra ny fitahim-panay araka ny teninao. Dia derainay ianao, ray zanaka fanay masina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Melohan'ny farany dia araka ny nampilazaina tamintsika teto dia natao ny fanokanana ireo katekista andiany voalohany teto amin'ny FPMA tamin'ny volana Janoary, ary nisy anankiray tamintsika izay nanaraka ny formation permanente ary dia navita ny fiofanana koa ho katekista, ary nitokanana ho katekista zany tamin'izany, ka dia atolotra antsika izy angatahana hiakatra ity Andriamatora Kotomalala Jean-Yves. Mety manontany teny tsika hoe inona moa zany katekista zany? Ho antsika any Madagasikara dia malala fa ny katekista dia manampy ny mpitandrina eo amin'ny fampianarana samihafa, fampianaram-pinoana. Zany natao andraikitry ny katekista, fampianarana ny finoana. Ka dia mahafaly antsika nandray ny ataontsika andiany voalohany, ary inona fa isy anaraka azy aoriana. Ny zava-dehibeko zay ampatsiarovana antsika dia izao: ny fisian'ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa eo amin'ny fiangonana dia arena natao ampiray, ampiombona, matotra bebe kokoa hatrany hatrany ny fifatorana eo amin'ny mino, fa tsy fampizarazarana akory sanatria. Teo amin'ny fiangonana tany Korinto dia nisy zany, fa inoko fa eto amin'ny fiangonana eto Toulouse tsy hisy zany. Ka dia faly zay miarabanao, mandray anao, ary zao no teny izay nitsongaina ao amin'ny filazantsarany Jaona: hoy ny Tompo, tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha Siamo, ary mba haharetany vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Tsara fifidy ny Tompo. Ary zany fifidianana zany dia maniraka kosa mba handeha Siamo. Ary zany no irin'ny fiangonana manontolo anao, mba havokatra be ary vokatra maharitra, mba hanana faharetana sy fiaretana ary atotosa tsara ny fiazakazanao amin'ny alalan'izao fanompona izao. Dia ny tompon'ny fahasoavana ny ahatanteraka soa aminao ny fiantsony, ary indrindraindrindra hitombony ny ambaindain'ny fiangonana sy hiparitahany ny fampianaram-pinoana eto amin'ity tafo FPMA Toulouse. Dia mandray tananao amin'ny araran'ny fiangonana, sika kosa dia mba miakompagné amin'ny alalan'ny tehaka. Mahakasika ny minitra trano ry havana, isika rehefa miara-dalana amin'Andriamanitra dia ametrahany tetikasa, ametrahany lalana isika, ary ao anatin'ireny dingana ametrahany atsika ireny dia mampianatra mandrakariva ny Tompo, mampianatra ny vahoakany. Ary ao anatin'ity tetikasa trano fiangonana ity dia mampita amintsika ny tarikasa ara-panahy, ny tsara ametrahana ny fanompoam-pivavahana, fotoam-bavaka isan-tokantrano. Izany dia manamafy ihany koa ny tetikasa izay fanozaraina tamintsika tamin'ny alahady heriny ho an'ireo izay nanatrika ny fivoriam-be ho an'ny mpandray, fa anisan'ny zavatra ho amafisina any amin'ny tokantrano ny fotoam-bavaka. Raha maninona moa no manao fotoam-bavaka ny tokantrano?
ao amin'ny Deutéronomie toko fahaenina ry havana andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafito dia tena nandidy Andriamanitra fa hoe aoka ho amponao izao teny andidiko anao izao anio dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo izany hoe adidiny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanaka ny tenin'Andriamanitra mba hahafantarany hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra sy inona ny lova apetraka-Andriamanitra ao azy. Ity ry havana misy tantara kely nalaina tao ho an'izay namaky ny fandaharana sa parole pour aujourd'hui tamin'ny omaly dia nisy vehivavy antitra izay mitoka-monina ary mipetraka ao amin'ny trano efa tena ratsy zany ilay trano ny ao anatiny tena fa hoe tena tsy azo ipetrahana dia amagy anazy ilay pastora dia alohany andeha hoany izy dia efa niteny ny mpiara-miangona zany hoe io ramatoa izy gouvernantana olona mpanan-karena be teo aloha fa vao maty ilay ramatoa dia lasa izy io lasa mipetraka ao anatin'io trano tena hoe tsy azo ipetrahana io ary tena tsy manana zavatra firy-tsony izy zany tena sahirana dia nefa izy io izy tena nana confiance taminy ilay olona nampiasa anazy ary olona tena manan-karena be le nampiasa azy dia tonga tao an-trano ilay pastera dia namangy azy dia noho ny ivoaka amin'izay dia hitany teo amin'ny couloir hoe misy document ao anaty cadre dia izy ilay pastera hoe mba azoko indramina ve ity document ity mba hoentiko fa averiko aminao ihany dia izy hoe iheny tompoko tena azonao indramina mihitsy io azonao hoentina fa izao kosa tena mba miangavy ianao mba tena verinao fa iny rery no mba zavatra anankiray afaka avy tamin'ny mpampiasa teo aloha izy iny rery izy ny zavatra ray mba tena hoe voatahiriko ary avy aminy no tonga nalefa n'ilay pastera tany amin'ny notaire ilay document dia hita fa testament ilay tao anatiny nomeny ilay ramatoa mpanan-karena azy avokoa ny fananany fa saingy kosa tsy nahina maky-teny ilay ramatoa be ka dia tsy nafantatra izay voalaza tao anatin'ilay document dia ohatr'izany koa sika ry havana omen'Andriamanitra ny teniny sika fa raha tsy ampahafantaritsika ny zanakitsika hoe inona ny anatin'io tenin'Andriamanitra io dia manjary tsy mahafantatra ilay lova tsara indrindra apetrak'Andriamanitra ho azy izy ka dia manasa antsika rehetra ametraka izany fotoam-bavaka izany any an-trano amin'izay fotoana mampetiny rehetrarehetra mampiona ny rehetrarehetra ary mianatra mivavaka ny ankizy fandray anjara daholo ny rehetrarehetra na ny lehibe na ny kely ao anatin'izany dia mangataka antsika hitondra mbavaka ny tetikasa trano fiangonana amin'ireny fotoam-bavaka ireny dia mampahery antsika ao anatin'izany. Ny faharoa dia mampatsiahy antsika sady fa ny tetikasa trano fiangonana dia ao anatin'ny asa fitoriana ny filazantsara no ametrahantsika izany trano fiangonana izany satria rehefa mahazo trano ngezabe antsika dia afaka mandray olona hitoriantsika ny filazantsara afaka manao hetsika hitoriantsika azy ireo hoe ahoana iza izany Jesosy Kristy izany sy ahoana ny fitiavan'i Jesosy Kristy ka amin'ny volana Jona sika dia mikarakara ihany koa fitoriana filazantsara raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaraka mitarika TGC ka dia efa miomana amin'izany saditsika ary manasa antsika rehetra hitondra mbavaka izany fotoana izany. Sotra ny rehetra ny haino hatramin'ny farany. Tonga eo amin'ny fotoana fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra antsika tompo dia ataontsika ny hira 5 sy 900. Misy ny panier connecté ty anoloana ho an'ireo izay tsy nivonona hitondra ny espèce. Oh
Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana manokana ho an'ny sampana vehivavy kristianina koa mangataka antsika ao anatin'ny hira izay ho vetesintsika eto a mba anatony etỳ aloha zany ny vehivavy kristianina SVK araky ny fandaminana. Angaviantsika mba ho mailamailaka kely fa ny fotoana mandeha. Afaka mba alefa amin'ilay prompteur avy azafady le reo ny vehivavy a tena vonona amin'ny fanoloran-tenana dia ataontsika maredona zany le hira meteza ianao. Première
dia mbola mpifaliana trandriavana no iaraban'ny sampana SVK antsika amin'izao ariva izao. Ny voalohany dia misaotra ny tompontsika fa afaka niombom-bavaka indray androany iaraka midera sy mankalaza azy sy mankalaza ny anarany. Manaraka izany dia misaotra anao izay pastera izay manohana anay hatrany, mitaizanay nandritra ny taona mandritra ny taona maro. Misaotra ihany koa ny Sylvie sy ny sampana zava-maneno izay nampianatra sy nanaraka anay ny hira izay nataonay teo. Misaotra ny vondronasa serasera tamin'ny fanampiana roanay. Misaotra ihany koa zega ny sampana ny mpikambana ao amin'ny SVK izay niaraka mifarimbona tondram-bavaka na fotoana na manana an'izao fotoam-bavaka izao. Dia misaotra indrindra koa anareo fiangonana manontolo izay tonga maro manotrina anay androany. Manana tsy adinontsika koa ny ireo rahavavitsika izay naniry araka amintsika androany nefa noho ny antony maro samihafa dia tsy afaka nanaraka amintsika amin'izao fotoana izao. Dia miompo-po, miompo fanahy aminy isika amin'izao arivo izao. Farany nefa tsy kely dia misy teny fohy izay nalaina atao amin'ny Koritianina faharoa toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa ary fahadimy. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ampahafantaranay anareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana ny Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be no nizahan toetra azy no nitombony ny hafaliany ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny hitsipony. Ary tsy araka ny nantenanay fa ny tenany no natolony ho an'ny Tompo aloha. Ny tantara eto dia milaza miresaka ny fanangonam-bola izay nataon'ny Paoly ho an'ireo izay kristiana mahantra tany Jerosalema. Ireo fiangonana tany Makedonia ireo dia nahantra, tsy nanana firy. Nefa ny kely nananany dia nomeny hanampiana ireo vahoaka mahantra tany Jerosalema. Ary mihoatra an'izany aza, ny tenany mihitsy no natolony ho an'ny Tompo. Ary nampitombo azy ireo izany, nahazo ny fifaliany izany, ny nanomezany sy nanoloran'ny tenany ho an'Andriamanitra izany. Sika kosa rahankehitriny, inona no atolotritsika amin'Andriamanitra? Mety matetika isika matahotra ny banga, matahotra ny hanome so tsy ampy ny any amintsika. Kanefa ny Tompo izay tiantsika, izay mihaino ny fitarainantsika, ary mamindra fo amintsika dia tsy nisalasala fa nanome ny zanany lahy tokana ho antsika. Hitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ho famonjena antsika tsy raray avy eto. Koa an'io ary, andeha isika amin'izao vinatra ny fiangonana napetraky ny Tompo amintsika izao, hanome izay kely ananantsika, ny fotoana izay ananantsika, ny talenta izay nomeny Tompo antsika, ny fananana izay nampindramin'ny Tompo antsika. Anaiky koa tsika ho volavolainy, ho voadio, ho olom-baovao. Ka mihoatra noho izany, andeha isika, hanolotra ny tenantsika, ho fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, mba ho tonga fahazavana eto amin'izao tontolo izao misy antsika izao. Dia ho azy irery ny voninahitra. Dia misaotra ny SVK sika ary fiangonana amin'ny tariny antsika amin'ity lohahevitra hoe fanoloran-tena ity. Ny lohahevitra moa dia ny FPM Manontolo no miaina izany amin'izao fotoana izao, ny fanoloran-tena, culture de don de soi. Ary dia ny SVK no nitarika antsika an'izany tamin'ity anio ity, fa tsy hoe anio ihany, fa tena amin'ny androm-piainantsika. Ary mino izahay ry vehivavy kristianina fa raha nampiaina ny fiangonana izany lohahevitra izany ianareo dia resy lahatra ianareo ary nanolo tena ho an'ny Tompo tokoa mialoha ny anambaranareo izany manoloana anay teo tamin'ny alalan'ny ilay hira nataonareo teo. Koa dia mahireza indrindra ary ny Tompo hiazona anareo amin'izany fanoloran-tenanareo izany mba tena ho marina sy tanteraka ka ho ankasitrahany rehefa tonga izy handray antsika.
dia ho an'ny fiangonana ihany koa raha manavoamarika ianareo dia amin'ny sabotsy heriny vao misy ny hetsika rehefa sabotsy zany ho an'ny isa-taona ary miaraka amin'ny SLK. Natao izany manomboka nyity taona ity natambatra zany ny hetsika rehefa sabotsy natambatra 2 isaky ny sampana 2 no manao hetsika anankiray mba ahazahoana fotoana bebe koa ahafahan'ny sampana sy isika fiangonana mifantoka amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandraisana ireny fiofanana isan-karazany ireny na any amin'ny sampana izany na eto amin'ny fiangonana ka dia mahireza indrindra manaraka ireny satria tsy hoe nofoanana akory le izy dia lasa tsy manao ininona intsony sika fa hoe mba ahafahantsika manana fotoana bebe koa mifantoka amin'ny tena tokony ho izy fa tsy dia verivery foana ny fotoana izany. Dia ho fampahirezantsika azy ireo dia mirary ianareo ahavita ny asa izay ny antsoan'Andriamanitra ho anareo eto anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina dia mahireza indrindra ary hitehaka isika fiangonana ho fampahirezana azy ireo. Dia hitondra mbavaka anareo ny fiangonana manontolo ka ny mpitandrina no hitarika antsika amin'izany. Dia mbola hiara-mivavaka isika. Dirainay ianao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa Andriamanitra tsara ianao. Misaotra anao zay fa ianao dia manana ny fombanao izay tsy takatry ny saina, manana ny fihevitrao izay tsy azo oharina amin'ny fisainan'ny olombelona. Ka dia ny vehivavy no nataonao ho mpitarika, ary anio ny vehivavy no nataonao hanetsika ny fiangonana ho amin'ny fanoratena. Tompo, mivavaka aminao zahay, ataovy marina ny fanoratenan'ireo ary ataovy maritra sy miorina tsara. Ary aoko izany fanoratenany izany koa ho fanohitra mba hanosika anay rehetra hanolotena ho anao ary indrindra ijoro vavolombelona amin'ny alalan'ny fanompoana. Dia mivavaka aminao zahay ho an'ny tsirairay avy, indrindra ireo mpikambana izay ao anatin'ny aretina, ianao hanome fanasitranana, hanome fampaherezana. Mivavaka aminao zahay ho an'izy rehetra isan-tokantrano mba ho enika ny fahasoavanao, ary mivavaka aminao zahay ho an'ny sampana mba ataonao sampana velona mandrakariva, ho sampana mitombo mandrakariva, ary ho sampana mivelatra ahazony mitaona ny vehivavy rehetra ao anivon'izany toeram-panompoana izany. Dia mitondra mbavaka aminao ny fiainany manontolo zahay, ary indrindra mitondra eo aminao ny vina, ny tetikasa, ny asa rehetra izay napetraka eo an-tsorony, na eo anivon'ny fiangonana zany, na eo anivon'ny faritany zany, na eo amin'ny lafiny nasionaly zany. Ary izay tsy voatononay amin'izany mivavaka izany, fantatra fa tokony ho an'izy ireo, tokony ho an'ity sampana ity, dia angatanay ho tanterahanao zany, ary aoka izany ampitombo ny fifaliana ty anatinay sy ny fanahy ny fisaorana. Dia mbola derainay ny anaranao, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. So tsika dia hijery kely ny asa todika rehetra tamin'ny 2024 sy mbola manohy an'izany fanoloran-tenan'ny vehivavy zany amin'ny alalan'ny horonan-tsary fohy dia fohy.
Nafinaritra le horonan-tsary fa izao kosa dia tsika rehetra mihitsy no entanina amin'izany fanoloran-tena izany dia misy hira farany ity iarahantsika miredona fiangonana Ray Manontolo no miara-mihira azy ary eto ny jiro. Afaka mitsangana tsika azafady. Nandreny feonao ny antso aya Nandreny feonao ny antso aya Kami fu Tao anaty torimaso masotoka Tao anaty torimaso masotoka Manao ahy tsangana Nisy tonanao ahy tsangana ivoka Ao anaty rendrarendram-piainana Jesosy ahy Tao anaty rendrarendram-piainana masondrina Nitenenanao mafy ny azavarina Nitenenanao mafy hoe hazavarina Miangaka mandeha na tanterao Miangaka mandeha na tanterao Niasa fanompoana nandirako anao Ao anaty Espírito Tao anaty Espírito niteninao nanao Areto ny jiro hazavao ny Espírito Areto hita Areto hita Zay matory ao kifo Tanterao telo vita Afafazo nivo Tao anaty Tao anaty Espírito niteninao nanao Areto ny jiro Areto ny jiro hazavao ny Espírito Areto hita Areto hita Zay matory ao kifo Tanterao teo vita Tanterao teo vita Afafazo nivo Zay namozahay Jesosy no mba novidinao natanteraka ny asanao olombelona mpiodiny mpanoto mpanao meloka mpanoto tsy mahasoa ny ataonay ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala n'izao tontolo izao no novidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra amin'ny mahery ho mandehana hoy ianao ary eto ny jiro hazavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizarama iray
andro an-trany a jesosy a dia hoentiko manao ny asanao ane zany rambola omenao vatana afaka iasa azakazaka ho anao mioritra milasa ao anaty a Espírito ary eto ny jiro ary eto no hita tanterao teo vita ao anaty a Espírito sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasanao ho andeto kosay voniny izahay ho iraka iteto zao tontolo zao mitoro ny filazantsaranao misotra Jesosy dia mbola hiara iombom-bavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io, tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay satria fantatray fa ianao no antony zavatra rehetra. Ianao no natanteraka sy natotosa soamantsara izao fotoam-bavaka izao satria teto anivonay ianao. Araka ny teninao mandrakariva milaza fa raha misy rona telo ianao mivory amin'ny anarako teo afovoany aho. Misaotra anao indrindra tompo satria lehibe ny fitiavanao anay. Mbola nomenao ny teninao izay tamin'ity andro anio ity ary mbola nampianarinao anay indray ny fanoloran-tena tompo izay tokony ataonay indrindra isan'andro satria izany mampianatra ao anay. Ampio izahay tompo hatanteraka izany satria tsy vitan'ny herin'ny maha-olombelona anay izany fa ny fanamasinao izay mitoetra ao anatinay tompo no hafahanay manavao izany fanoloran-tenanay izany tompo eo amin'ny fanarahana anao. Dia mba ny tenanay tokoa aloha no atolotray voalohany tompo ho anao satria raha tsy ny tenanay araka ny teninao teo no finoanay tokoa tompo dia tsy afaka hanao izany fanoloran-tena feno anao izany izay amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra anao satria fantatray fa ny teninao dia tsy miverina any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay nampanorahanao azy. Koa satria zanakao izay tompo dia sahy izay ny mbola mangataka ireto vavaka ireto eo anatrehanao. Mivavaka aminao izay tompo ho an'izao sampana vehivavy kristianina misy eto amin'ny ity fiangonanao ity izao. Mba ianao ny tahiry ny mpikambana tsirairay avy. Ianao no anome ny fanahinao hitaridalana azy ireo tompo
satria fantatra efa tsy mora ny asa sy andraikitra izay misy ho an'izany ho an'ny vehivavy rehetra mihitsy tompo. Kanefa raha manana anao izay dia azo antoka fa ianao no mitantana ny andavanandronay sy ny fiainanay manontolo. Dia ianao no ampahery ny tsirairay avy hitombo amin'ny finoananao tompo, ary ho feno fanoloran-tena koa isan'andro eo amin'ny fotoana rehetra izay mbola omenao ny tsirairay avy. Vavaka izay tompo amin'ny hetsika izay ho atao amin'ny valy-martsa izao, dia ianao ny loha lalana izany, ianao no andamina ny zavatra rehetra, ary mba ho fitoriana ny filazantsaranao tokoa ny izany tompo, fa tsy hetsika ivelany fotsiny fa tena mba hahatonga vokatra ho anao, mba hantarana tokoa ny ambaindain'ny fanjakanao. Apetraka aminao ihany koa ny saika be SVK sy SLK amin'ny avrila ho avy izao. Ianao ihany koa ny efa elo lalana izany, hanomana ny asa rehetra tompo, na eo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao izany, na ho an'ny mpikambana rehetra izay hanatrika izany fotoana izany. Ianao no hanomana ny enti-manana rehetra tompo, ary ianao no ampiray fo sy saina ny tsirairay avy ao anatin'izany saika be izany. Ho voninahitry ny naranao rery ihany tompo, dia mbola ametraka eo aminao koa izay ny V3M izay fantatray tokoa tompo fa tsy mora ny azahoana mpitandrina ho an'ny fiangonana manerana an'ity La France ity. Kanefa fantatray tompo fa izay tsy hainay atao dia hainao Andriamanitra atao, satria ho anao ny asa fa tsy ho anay olombelona. Vavaka izay tompo any vinatrano fiangonana izay vao nilazaina teo, ianao tompo no hanome ny tsirairay avy izay fahafahana manohana izany vina izany tompo, na amin'ny vavaka izany na arabola ihany koa tompo, sy amin'ny fanoloran-tsaina rehetra hanaovana izany vina ny trano fiangonanao izany. Koa satria anao ny tandry sy izay rehetra eo aminy dia mindro sy matoky izay tompo, fa ianao dia afaka manome anay izany fiangonana izay irian'ny vahoakanao izany. Tompo dia mametraka koa izay eo am-pelantananao ny mpitandrina eto amin'ity fiangonana ity. Ianao no mahalala ny sarotry ny asa tompo, ianao no ameno ny fananao masina ho azy sy ny ankonany tompo, ary ampahery azy ireo isan'andro ianao, ahatonga azy ireo tompo hijoro ary afaka mandrakariva mahana ny ondrinao, satria ianao Jesosy dia efa niteny fa homba azy ireo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, satria ianao nifidy azy ao amin'izany toerana izany. Ka dia ampaherezo mandrakariva tompo, ary ianao hanome azy arak'izay ilainy rehetra tompo eo amin'izany asa fanompoana izay napetraka eo amin'izany. Tompo dia mbola mametraka koa izay Jesosy ny jobily fa 20 taona ny fiangonana Clermont-Ferrand amin'ny 22 mars izao. Ianao no anakinana feno an'izany jobily izany tompo, mba ahatonga tokoa ny fiangonanao tompo mba hijoro vavolombelonao tompo, ary andeha araka ny sitraponao mandrakariva, ka tsy ho jobily ety ivelany fotsiny tompo, fa tena iorena ny fiangonanao tokoa izany jobily izany, mba hitombony sy anarahany ianao eo amin'ny asa izay apetraka ao amin'izany fiangonana izany. Ary faran'i Jesosy eo dia mametraka ny fanateram-bokatra amin'ny lahady ho avy izao izay. Ianao no manome anay isan'andro ny izay rehetra sahazanay, ka amin'ny alalan'ireny Jesosy dia omeo anay ny
fahavinonana sy ny fitiavana hanome anao koa satria izany no ilainao aminay ianao tompo dia tompony arena rehetra kanefa ianao koa dia nampindrana anay an'ireny arenireny ka omeo anay ny fo manome manolotra ho anao amin'izany vokatra izany. Petsaka ny tianay ambara aminao tompo, petsaka ny zavatra izay tsy voalazako teto tompo, ary fohy ny fisainanay ka tsy mahatakatra ny zavatra rehetra izay mahasoa anay izay, fa fantatray kosa fa ianao dia mahalala mandrakariva ary manome izay rehetra mihoatra n'izay takatry ny sainay angatahana. Dia amin'ny anaranao Jesosy ilay tompo tianay sady mpanasoa anay mandrakariva no anaovana izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika natateraka izao fotoana izao. Mamarana ny fotoana isika eo am-pitsanganana anaovantsika ny hira mialoha ny hafatra sy ny tsodrano. Zanao afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra, miambiana anareo tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-da mahereza. Izay rehetra ataonareo dia atao avy amin'ny fitiavana. Ho aminareo any eny Tompo. Hitay anareo any eny Tompo, ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny Tompo, ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo any eny Tompo, ka hanome anareo fiadanana. Amen. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo. Petraka isika.
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rava isika.